Tsy manam-pikasana ny ala eo amin'ny toerana famonoan'omby izay efa misy azy ireo etsy Alasoa ny mpandraraha izay mampiasa io toerana famonoana omby io na dia efa misy aza ny mahakasika ny fanesorana azy ireo. Leo jerentsika ary ny sary mahakasika izay. Amin'ny volana avrily ho avy izao ny fiam-potoana nomena ireo mpandraraha amin'ny famonoana omby ny alan'izy ireo amin'ny toerana izay misy azy ireo etsy Alasoa. Raha ny zava-misy dia nalain'ny vahiny tamin'ny komina ny toerana ary efa nisy ny fampiraharahana ny amin'ny hanomezana azy ireo toerana vaovao hiasana, saingy hatreto aloha izy ireo dia tsy mbola tomombana ny toerana ka tsy vonona ny ala amin'ny efa mahazatra azy izy ireo. Dia vato ary ty tompo dia hoe lasa ny sono ty satria ny sono zao fahitanay manao foto-drafitra itsy tranonjiro. Mana de manazy satria mitondra topo izy mitondra géométrie izy zany amin'ity resaka tanany ity de tena lasa mandrindrira lanty zany zay eto amin'ity tanany ity nefa mandoa ny abatazy ara-dalàna isaky ny tendan'omby maty na isaky ny tendako sotron-drona eto amin'ity torany ity ka mampagaga toko mahatonga le sonombo raha manao le foto-drafitra asa kanefa hoe amena toerana zany zay ny akady evo nefa ny hatramin'izao to mbola tsy mahita mihitsy zay na soritra tany akory na hoe nentina teny ny mpandraraha hoe ato le tany anaovana ny totofana anaovana an'ity abatoarinareo anoloanan'ity nefa ny maheno feo zay fa hoe pahavy ny amin'ny volana avrily zay miala eto ary rehefa nataona indray koa nefa mifandinihana de hoe amidy 50 amby zato tapitrisa ampanofainany sonody 50 amby zato tapitrisa ty abatoary ty izay mpandraraha nefa ny vonona ividy 50 sy 400 tapitrisa karaha le 50 amby zato tapitrisa tompoko natao calcul tsara ngamba de 400 isan'andro ny fanty abatoary ty nefa an'izay tompoko de manofa an'ity efatretsy telo etsy 5 alina sy telo etsy efatretsy hatramin'ny 10 etsy tompoko isan'andro amin'ny abatazy alohanay amin'ny restorana amin'ny commune eto. Nohony tsy mbola isian'izay foto-drafitrasa ao amin'ny famonoana omby vaovao izay indrindra dia nilaza ireo mpiaro-ny zon'ny mpanjifa izay manohana ireo mpandraraha mpivarotr'omby fa tokony ampiana ireo mpandraraha malagasy hitazonany ny foto-drafitrasa efa misy ary hanohy ny asan'izy ireo. Talohany nisy ny tanàna teto ankadindra-tombo dia efa nisy ty abatoara zany hoe zay tonga aloha tompo-tanin-drazana manampy an'izay reto mpanjifa koa reo ny fianakaviana any an-tokantrano any zay arovana satria zara zany mahita olona manana atim-pivelomana fa ny tena tsy ekenay fotsiny de tsotra hoe raha misy zavatra mba mety vita ny teratany malagasy ny manatsara azy aza omena ny teratany vahiny tsy fankalana vahiny akorony zany fa kosa mba fitsinjovana kosa hoe masina amin'ny tanin-drazany amin'ny taniny ny malagasy. Nanamafy hatrany ireo mpandraraha eto amin'ny abatoara Alasoa fa tsy vonona ny ala eo amin'ny toerana efa nahazatra azy izy ireo ary vonona kosa nefa ny andovola mihoatra noho ny nomeny mpandraraha vahiny ny komina raha ilaina izany.